misadidi. Atompoko miraketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama, tsiro ny folo zato akembo folo. Maman, Oh, ahoana no nanaovantsika an'iny sarika iny oe? fa maninona moa sarika? Sarika ilay namandria ny ampianarana moa zany? Ilay zanaka mpanompon'Andriamanitra iny mihitsy. Fa maninona sarika ry Jeanne? Ka izy vao aingana vao teo dia very ny telefonany. Kay! Nefa hono ilay mamany amin'izany vao avy nisoloky ny olona tany dia tena tsisy vola mihitsy zareo dia tsy afaka manolo an'ilay telefonany sarika mihitsy ny mamany. Dia tena te hamono tena amin'izany mihitsy hono izy. Te hamono tena mihitsy sarika vokatr'izany satria tena mavesatra loatra ny fahoriana entiny amin'ilay izy. Tena hitako mihitsy aloha fa rehefa misy ohatran'ny te kikika hoe tsy rariny ilay zavatra miseho eo amin'ny fiainana amin'ilay fiarahamonina. Fa inona ny azontsika atao aminy? Izany izao tena malahelo be mihitsy. Ie. Misy tenin'Andriamanitra izay tsaroako rehefa misy zavatra ohatran'io dia ao amin'ny tantara faharoa ao ilay izy, tantara faharoa toko 520. Ao aloha anie sady tiako raketindreo anatin'ny fondry koa ity. Fa misy fotoana rehefa misy zavatra tsy araka ny andrasantsika izay, misy zavatra nananantsika nefa ny ohatrany hoe very teo an-tanantsika dia mampitotototo antsika, tena tsara raketinao am-po ity tenin'Andriamanitra ity hatrehana fotoana manahirana tahaka izany. Tantara faharoa toko 520 andiny 7 tapany faharoa. Ao anefa vakio kely Jeanne, tantara faharoa 520 andiny 7 tapany faharoa. Amin'ny anaran'i Jehovah mahay manome anao mihoatra lavitra noho izany. Zay ilay tenin'Andriamanitra. Tena nampalahelo mihitsy ilay hoe very ny telefonina. Nga mampalahelo fa mampikikika mihitsy. Dia mandreraka be mieritreritra ilay hoe nisolokian'ny olona ilay vola be mampalahelo tanteraka. Fa izao, raha vao eto an-tany fotsiny fanantenantsika dia mampite hamono tena tokoa. Fa soa ihany fa misy an'Andriamanitra ary io Andriamanitra io milaza hoe Jehova mahay manome anao mihoatra lavitra noho izany. Tenin'Andriamanitra amin'ny tantara faharoa toko 520 andiny 7 tapany faharoa. Avery mandeha nge e? Jehova mahay manome anao mihoatra lavitra noho izany. Tantara faharoa toko 520 andiny 7 tapany faharoa. Miara-mamerina daholo tsika any an-trano any milaza manao hoe Jehova mahay manome anao mihoatra lavitra noho izany. Dia aza misy malahelohelo mihitsy ary tsy apetraka ao anatin'ny zavatra hita maso ny fanantenantsika sy ny tokontsika fa Andriamanitra mahay manome antsika mihoatra lavitra noho izay nofinofisitsika aza, mihoatra lavitra noho izay mety very sy mety voanietraketraky ny manodidina rehetra. Jehova mahay manome anao mihoatra lavitra noho izany. Tantara faharoa toko 520 andiny 7 tapany faharoa. Umbay misadidi. Atompoko miraketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama, tsiro ny folo zato akembo